relations internationales de 1945 à nos jours. Salama tokoa manasanao amaky anty kaye vavao classe baka mifantoha mandraisa-penina mahaiza miaino de mianara tsara salama tokoa. Les relations internationales, d'une manière générale, sont des relations entre les États qui peuvent exercer des influences sur l'histoire du monde, à savoir URSS et USA. Resaka relation internationale de midika hoe resaka deuxième guerre mondiale. Raha misy mba te hivoaka seka ery mipetraha aloha sao tsy maheno mivokatry ny guerre. Pertes humaines, conséquences démographiques, 50 millions de morts. Tena raha nandrika ny antsasamanilan'izany de civil anarivo naratra zaza mambehivavy tsy manantsiny. Hita fa be loatra ny lehilahy maty, misy déséquilibre noho izany isan'ny lehilahy sy vehivavy. Adina aminona olona be indrindra ny deuxième guerre, mila resena tsinona ny adversaire. Tany URSS 20 millions de morts, tany Pologne 6 millions de morts, tany Allemagne 5 millions de morts, tany Japon 2 millions, États-Unis 300 000 morts. Perte matérielle, conséquences économiques, navesatra amin'ny perte ho an'ny Europa noho ny faharetan'ny ady indrindra ny daroka bomba, lalana orinasa, trano sy tanimbolom-bahoaka. URSS, Pologne, ireo ny tena vo. Allemagne, Japon voataroka bomba ihany koa. Tsy voakasiky ny bomba nisy tany anankiray, izary raha fatatrao États-Unis zay. Choc moral na conséquence morale, nampembotra ny asin'ny olona ny deuxième guerre mondiale. Ny totongana amin'ny feon'ny fieritreretana, abibina tsy ilaitra eritreretana. Torture, massacre, génocide des juifs, les camps de la mort, l'emploi de l'arme atomique, bombardement aveugle des villes, nampitondra faisana ireo civil. Conséquences géographiques pour l'Europe. Nyangeza ny URSS, elle s'agrandit vers l'ouest. Zany hoe pour renforcer sa domination, elle a dû conquérir les territoires avoisinants. Ho an'ny Asie de nanjavona ny empire japonaise, le Japon a perdu la Corée et la Formose. La montée des nouvelles puissances, déclin de l'Europe. La deuxième guerre mondiale, Europa dia reraka total. No le perta voalaza rehetra teo sy ireo ady lehibe anankiroa izay niseho. I États-Unis kosa de vao mainka nanankarena satria fa mantsim-piady tany Europe ty firenena. Ny roa pahatelo ny volamena teto tany de anazy puissance financière mazava ho azy. Matanjaka ny tafika Amerikanina, nandresan'ny Japon sy ny Allemagne, izy tsinona nanana ny bomba atomika, puissance militaire izy tokony ho fantatsika. Ny tafika URSS na armée rouge de nandresy ihany koa ny tafika Allemagne, tonga voalohany tao Berlin izy, puissance militaire ihany ny azy raha singanina. Misaotra tokoa, misaotra anao namaky anty kaye vavao classe baka mifantoha mandraisa-penina mahaiza miaino de mianara tsara. Misaotra tokoa.